Rehefa nandeha le zanakalahy ito falifaly tany amin'ny aleny izy, ary nagagana koa le rahalahiny dia nafantatra amin'ny fahotanitany, mety toerana fantany koa ne nandehanany, toerana fijangajangana lany tany ozy izy vola, tonga dia vao tonga koa eo mbola nanameloka ihany koa. Zay hoe tsy mitovy ny mpiray-tam-po a. Fa ny zavatra lehibe dia zao, soa fa eo ny von'ny ray a. Tanana izy a, le zanaka nani dia nielany mihitsy ny zavatra rehetra, ny fitaizana azy nielany, ary tany koa ny tsapany a, tsisy fitiavana mihitsy tany, satria resaka voka-tsofana ny resahana, zavatra nohaniny tany a dia fruit fihinan-kisoa, voankazo fihinan-kisoa. Io zany resaka tany izany dia misy toetra ratsy be da be koa azony tao anatin'ilay izy, satria miara-miaina amin'ny biby, mifandrombaka amin'ny sakafo ny biby. Vavaha ianao, hoeto mambavaka ny zanakao, hoeto ambavaka ny ankonanao, manomboka miakatra dingana kely ianao, eo amin'ny mpiara-manompo ihany koa, lasa tena asa mitombo ny etaeta te hifona ho an'ny hafa, te hamerina ny hafa, te hahita ny hafa ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, te hita ny hafa mety hoe manana ny toetrany kisoa, kisoa mitrerona, mifandrombandrombaka, titena, ny zanany ary ahifony rehefa hisakafo oko. Zay le tsisy vokatry ny fanahy ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra, ivelan'le tranony iray. Tany izy nahita, natsapa hoe tena miara-miaina amin'ny tony kisoa tony izy. Izy moa tetika moa hoe ndraindray milaza hoe sy moa toetra nalika, fa tamin'io toetra nakisoa zany zavatra nisy, dia fantaro tsara iny fa toetra nakisoa tany, fa tsisy fitiavana zany. Ho antsika ihany koa, mety eto ihany ianao, mety mbola hita amin'ny famompona ihany ianao, fa zao tsy haiko hoe inona mbola toetra tsy afaka ao aminao, sendra mbola ahitana taratra toetra voankazo fihinan-kisoa tsy mahasalama, haromontana, fitiavan-tena, toetra ny andro farany rehetrarehetra io ao anatin'izany. Miandry ianao ny rainao, mba nandrasany fotsiny dia ianao mangetaheta, te hiverina zany, tena tsy mety mihitsy nanana hetaheta le zanakatala. Teo alohan'le fiainana, teo alohan'le sakafo nohanina, napotony sainy. Fa ianao kosa amin'ity androany ity, itenin'Andriamanitra izay nirenesinao apody ny sainao amerina anao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Engany eka hitombo ny etahetanao, engany hitombo ny fanirianao, engany ianao ka anana zany fonony ray izany koa, mahay mandray ireo nani, mahay mihevitra ny ampandrosoana ireo izay tafasaraka taminao lavitra. Sekoly ny tokantrano androany, mety misy mbola tsy voavonjy ao an-tranonao, mety ianao ihany ny tonga eto, mety efa teto daholo, fa zao ianao sisa ny tavela, tsy maninona izany, fa mbola mijoro ianao, dia mbola mino ianao sady mivavaka, mba te hifankahita amin'ireny any an-danitra Jesosy. Tsy avelako ianao raha tsy tahinao amin'ny fitahim-panahy ireny ka hiverina
iainao anaty sitraponao indray. Dia izay vavaka izay tena ihainoan'Andriamanitra sady akasitrahan'Andriamanitra izay. Tsy any amin'le hoe lasa izy dia hoe daiza zany ny vola dia ahoana tsy any, efa entika foana zany. Fa ny ilayntsika le tafaverina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manomboa ianao mivavaka, manomboa ianao mivavaka. Sendra noho ny aminao koa no nahatonga anazy nandeha. Sendra tao an-trano ihany izy fa tsisy vokatry, tsisy voankazo mamy tao, tsisy hamamina tao. Fa tsy haiko hoe inona le fihinan'ny kisoa koa aloha, voankazo fihinan'ny kisoa ohatran'ny inona ny tsirony. Tsika mbola tsy tany fa tsy fantatsika izany. Fa fantatra ohatra tsisy vokatry ny fanahy tao fa gidragidra. Mety zavatra tsy ao anaty sitrapon'Andriamanitra na fomba nitaizanao ny ankizy ary ianao koa mety tsy niaina an'le vokatry ny fanahy tahaka an'izany dia tsy voarain'le ankizy ilay izy. Fa izaho mino fa hivavaka ianao, mandram-piovanao ary hiova ho azy ny ao an-tokantranonao. Hiverina ho azy le nania amin'ny anaran'i Jesosy. Ilamina ary hiainao anatin'ny fankasitran'Andriamanitra ny ankonanao. Ary fijery amin'izay ny tompo dia mba hahita tokantrano izay ahitany Jesosy fahatsarana, ho afa-po Jesosy. Tandray manko mahafaly antsika dia zao ilay materiel. Iny mangataka amin'i Jesosy ohatran'izao dia mieny. Misaotra Jesosy ny amin'ny famonjam-ponao. Tsara zany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahagagana, fanasitranana. Misaotra ny amin'ny fitahiana. Misaotra afa-po ianao. Dia tena afa-po ao amin'ny Jesosy aho. Fa raha mba mijery Jesosy dia mba afa-po aminao ve izy? Mba afa-po amiko ve izy? Mba afa-po ny eo tokantranonao ve izy? Sa ianao afa-po fotsiny ny amin'ny zava-bitany teo amin'ny fiainanao? Satria mino fa efa nanao zavatra teo amin'ny fiainanao Jesosy. Nanasitranana anao izy, nanome tombonandro. Mety misaotra azy ianao. Fa Jesosy manome tombonandro anao, miandry izy ary mijery izy amin'ity androany ity. Mba afaka hiteny ary ve izy manao hoe afa-po aho, akasitrahako izy. Ny kristianina mahafa-po an'i Jesosy dia ny kristianina manana ny natirany, manana ny toetrany. Tsy hoe mahavita ny asany, tsy hoe mandeha mitolo-teny etsy sy eroa, fa le akasitran'Andriamanitra, akasitran'Andriamanitra le mahafa-po azy. Mihevitra ny hafa ve? Tahaka azy ve? Jesosy zao dia hatramin'izao misy zavatra anankiray ataon'i Jesosy. Any an-tany izy tsy manasitrana izy any, tsisy olona sotranina. Vavaka ny tena ataon'i Jesosy ihany eo kavanany iray. Mbola mifona ho antsika. Dia eo mitoronao koa satria hovonjena ny ankonana, hovonjena ny tokantrano. Manohy manahaka an'i Jesosy tsika amin'ny asany ary ny zavatra ataony ary indrindra ho amin'ny toetrany. Tia hivavaka Jesosy, tokony tia hivavaka koa. Misy zavatra ny tsy voavahan'ny fahalalany, tsy voavahan'ny siansy. Zava-misy eo anaty tokantrano tsy voavaha satria maninona? Maro ny zavatra mety lesoka teo amiko, teo aminao, dia indraindray ny ampatsahivy le zanaka. Dia dala fanantona, dia mifamela. Zany nisy fotoana tena ohatran'ny hoe araka teny amin'ny paster Rodolphe hoe tsy mitovy ianao izy zanakao, terenao anao an'izao, terenao anao an'izao. Ianao izay ianao, satria izay nefa dingana mitondran'Andriamanitra anao. Dia indray tsika indray tiany ery ny itovizantsika na ny fomba mivavahantsika na ny fomba famakiantsika baiboly. Fa tiantsika terena ohatran'izay koa ilay zanantsika. Ianao mitondra telefona, mampiasa telefona tamin'ny génération anao tsy nisy an'itony.
fa tony zao no tena mandeha am'izao fotoana zao fa misy sitrapon'Andriamanitra andrasan'Andriamanitra koa nefa fampiasana an'izy itony dia ianao mila mahatsapa tena Jesosy. Zavatra mitranga zany zavatra misy mafinaritra zany miasa ao anatin'le orinan'le tena famelana tena tsy nety marina le nataoko iny matsapa ianao dia malala mba malala ny fony na lehibe ary satria tokantrano noeritreretina tokantrano no saintsainina hoe hovonjena ianao any Jesosy to dia vonjena ianao sy miankonanao no zany havana fataro efa nandalo ny toerana nandalovany koa ianao volazan'ny Romanina toko 7:12 hoe samy efa nani avokoa izy rehetra samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra tsy misy manao zay tsara na dia iray akory azy efa teo daholo tsika ary volazan'ny tenin'Andriamanitra koa matitoko 8:12 hoe ahoana ny hevitrareo raha misy olona manana ondro zatra ka naniny anankiray motsy amelany 7:20 eny tendrombohitra fa izy ka andeha hitady nday nani mety efa tsy eo aminao tsony le naniny efa lasa lavitra fa afaka tongany ny babaka tompo le zanako nani le ankonako nani lasa ivelany sitraponao lasa mitokana ianao mba niny mba afahanao mifona ho azy miankina amin'ny tanteraka miankina amin'Andriamanitra tanteraka mba hamerenana azy sika rehetra izy dia samy efa nanitaka ny ondry ka rehefa mba tafaverina ianao tsarovo ny lalana nandehananao dia tsarovo koa ny nandehanan'izay any dia hovavahy ianao mba tsy tena efa ravarava tanteraka mihitsy le zanako tompo ataovy tonga saina eo amin'ny toerana misy azy io tsy hoe anontaniana efa lany ve vola mbola andefasana e vola indray ve mbola anoy izy zany fa zao no izy manana programan'Andriamanitra dia manana ny foniny ray bolana koa ary dia milaza bolana anaty baiboly fa tsy ho bolana malagasy bolana tokony vita ambin'ny folo dia ny sanaka dala mampalahelo ray sady fahoriana mangidy eo amin'ny reniny teraka azy rehefa hitanao fa misy nani na napetraka ohatraohatran'izay ny ankonana dia lasa ohatran'izay dia manana foniny ianao malahelo anazy dia miezaka ianao ay vavaka sisany tena azo atao ary rehefa manomboka hivavaka azy ianao hovavaka ho azy ianao dia Jesosy mba ohatran'ireny koa taloha fa efa naverinao tompo aoka ny fananao masina hiasa ny tonga fahatsiarovan-tsaina ho azy tsy manao vavaka manozana fa iza kosa milaza ho Jesosy tiava vavalinareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mety efa manenjika anao mihitsy le zanakao
zanako izy aloha voalohany fa manenjika anao izy tsy fahavalo koa izy reto ambavaka izy ary rehefa ataonao ampitiavana fitondrananao ao ambavaka rehefa miarotoro ianao sy mivavaka ao amin'izany dia hitanao tsara tsy tratra mifakam-pananozona azy ianao nde mandeha sady zanako ao izy dia mivavaha ianao mba tsotratra ny ririnina ara-panahy koa avy Jesosy ririnina ara-panahy dia zao le mangatsika mivavaka dia zay ataontsika ary nitsangana amin'ity androany ity dia hivavaka vavaka tsika dia mangatara Jesosy hoe omeo fony ray fony hevitra niverena ny zanany fony hevitra anangana ny zanany anangana ny tokantranony ary tsy lay niverina ihany koa ihany fotsiny fa nalefa mbola ohatrano ary izay tsy miaina ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra satria tsy manana vokatry fanahy io efa nandany ny fananany tany tsy fitiavana an'izo zany tonga dia hita fa na nefa nania dia verina na nefa eo nefa tsy miaina ny vokatry ny fanahy mety ohatrany ihany koa fa mifinan-kisoa ihany koa ny toetrany voankazo kisoa ihany koa ny toetrany dia hoe mavaha ianao amin'ity androany ity mba ianao no voankasika voalohany mba ho novananao io fanaraka amin'ny foniny ray feno fitiavana amerina maro ao anatin'ny ankonana ao anatin'ny fianakaviana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mavaha ihany koa ianao tompony tena nafinaritra ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainako fa dia fara mandinika amin'ny tenako mbola misy tsy fahafapo ao aminao ny ara-momba ahy Jesosy tia ame fahafapo anao maniry a Jesosy niova maniry a notoanao eo amin'ny toetra Jesosy zandrataoro vavaka ao rehefa tsara indrindra mianarana Jesosy ome voninahitra ny anaranao zay dera sy mankalaza anaranao be voninahitra zay mity androany ity Jesosy ndreto zay avao anatin'ny ankonana Jesosy tsy mitovy ny toetra enina mpivady tsy mitovy ny toetra enina kambana ary tsy mitovy ny toetra fa mity androany ity Jesosy ninina Jesosy ny zavatra mety mamatotra ny ara-toetra mahatonga ny vokatry ny fanahy tsy hitantaratra ao anatin'ny ankonana ka na tiana ambara ary ny teninao nefa misy tsy fitiavanao misy tsy faharetanao misy tsy fandeferanao dia tsy voarain'lay ankonana misy ampiandroany ity fonanay aminao Jesosy ny zavatra mety mamatotra anay mamindrafo aminay anao Jesosy ary izay koa Jesosy mendrandra amin'ny fanovanao anay mba hisy fiatraikany ihany koa amin'ireo zay nania andrasanay mba hitodika hiverina ao anatin'ny sitraponao nisaniza Jesosy tonga eto ka manana ankonana na vady na zanaka lasa nania Jesosy dia apetrao ao anatin'ny fony izy ireny Jesosy ny fitiavana ny vokatry ny fanahy marina fitiavana merina ny olona ao anatin'ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta nisaniza koa Jesosy eto amin'ity ankonana ity na ao an-trano ihany koa ary le zanaka anankiray fa nefa mbola tsy miaina ao anatin'ilay natiranao ilay toetranao dia ianao Jesosy hiasa amin'ny fomba tsy takatra isaina zany ny hetahitany tsirairay avy amin'ity androany ity misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen aloha tiaka mafibe ho an'i Jesosy dia indray ampalokon'Andriamanitra manaraka ataovy mafy ny tiaka ao an Jesosy alleloia nao tsika mbola hivavaka ihany Jesosy tena te hitovy aminao zahay ianao ny modely tsara indrindra tsy manana modely akoatranao zay Jesosy androany dia ianao no etaetanay ianao ny fanirinay raha mbola velona izahay Jesosy dia ianao ihany ary any aminao no hiafaranay misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen dia afa mafy an Jesosy dia malasanao azo toerana tompoko azafady manona fiadanan Jesosy amintsika tsirairay avy tsy haiko moa amin'ny fery no tonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa eto alohantsika Koritianina voalohany toko faha 1:20 andiny faha 9:20 sy manomboka amin'ny andiny faha 9:20 tsika no manomboka Koritianina voalohany toko faha 1:20 manomboka amin'ny andiny faha 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa raha misy olona tiady dia tsy manana izany fanao izany isika
na ny fiangonan'Andriamanitra. Fa raha manao izao didy izao aho dia tsy mideranareo tsy akory satria tsy miangona hiatsara ianareo fa hiaratsy. Andinin'ny fatoizantsika ihany eo amin'ny andinin'ny 7:20 9:20 sy 7:20 zay dia raisitsika eo amin'ny andinin'ny 7:20 sy 7:20. Fa voalohany indrindra raha miangona ao am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba misy inoko ihany zany, fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho eo aminareo zay olona inona ntoyany olona ankasitrahana. Averiko vakina Korintiana voalohany toko 1:20 andin'ny 4:20 7:20 8:20 ary 7:20. Fa raha misy olona tiady dia tsy manana izany fanao izany isika na ny fiangonan'Andriamanitra, ary raha manao izao didy izao ao dia tsy mideranareo tsy akory satria tsy miangona hiatsara ianareo fa hiaratsy. Fa voalohany indrindra raha miangona ao am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba inoko ihany zany, fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho eo aminareo zay olona ankasitrahana. Amen. Zany ary ny tenin'ny tompo isorana ny Andriamanitra. Amen. Eto Paoly apôstôly dia manome fampitandremana amin'ny dikateny vazaha dia avertissement no omeny, fampitandremana no omeny Paoly ho ampino tao Korinto. Fampitandremana satria misy zavatra zay tsy tokony ho hita eo amin'ny zanak'Andriamanitra kanefa hita amin'ny Paoly teo amponina tao Korinto. Misy fanao tsy tokony ho fahazarana, misy zavatra zany mety hoe mandalo indray indroa kanefa lasa fahazarana teo amin'ny fiangonan'Andriamanitra na teo amin'ny zanak'Andriamanitra. Tsy tokony ho fahazarana satria mety hoe nitranga indray indroa kanefa isaky ny mihetsika na isak'izay misy zavatra mitranga matetika zany dia lasa toetra le izy na fanahiniana efa fiainana sy fahazarana, ary iny le teny tamin'ny sabotsieriny hoe lasa fahazaran ratsy. Militsika manara-maso akaika ny fiainam-panahintsika sy ny fahazarana zavatra fanaontsika isan'andro, fanjaindray misy zavatra tsy mety dia nefa tonga fahazarana eo amintsika le izy nefa tena tsy tokony ho hita mihitsy eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Fa maninona ny mpino tao amin'ny Korinto no nomeny Paoly fampitandremana? Misy ny fitsipika mife anatin'ny rehetra na ny disiplinina na ny fifehezana na ny fitsipika na règlement intérieur ozy izy ny teny frantsay, dia tsy maintsy ampahafantarina ny rehetra io dia voafaritra ao anatin'io règlement intérieur io ny zavatra farafaratsiny ny tsy tokony atao sy ny tokony atao. Dia zay manao fanohitra amin'izany fanohitra amin'izay tokony atao dia omena fampatsiahivana, rappel à l'ordre, ary rehefa miverimberina le izy dia lasa mahazo inona? Lasa mahazo avertissement na fampitandremana. Mahazo avertissement zany na fampitandremana ny olona zay miala miopefy na manao zavatra tsy tokony atao. Ny panneau de signalisation, raha iresaka panneau de signalisation tsika dia tsy ny panneau de signalisation na ny takela-by milaza fanambarana, marina ve zany ny fandikako azy zany? Takela-by milaza fanambarana, panneau de signalisation. Tsy ny panneau de signalisation rehetra no manome fampitandremana na filazana loza, fa ny panneau de signalisation dia manome information amin'ny ankapobeny. Fa apetraka kosa ny panneau d'avertissement na ny takela-by milaza loza na fampitandremana rehefa loza ny fefaran'le zavatra. Marina zany? Marina zany. Ny ao ambadiky ny avertissement zany raha tsy miova le omena fampitandremana dia mivadika loza na miafara any amin'ny fahafatesana. Raha iverina tao amin'ny fiangonana tao Korinto sika dia
misy zavatra mahafaty aho matoa nampitandremon'ny Paoly ny olona mba tsy handeha any. Rehefa tsy tsapan'ny olona ny lozanjo azy sy ny vokatry ny fitondratena tsy mety, dia voatery ny le mpanabe manasa azy maharary eo amin'ny tena mba tsy hahaverina hahafaty lay olona. Ao an-tokantrano dia misy an'izany. Miteny ny ray aman-dreny dia rehefa tsy mety ny ankizy dia omena avertissement na omena sasy. Inona ny règlement intérieur raha hijery an'ity Korinthiana 1:1 ty tsika? Ny règlement intérieur na fitsipika ho an'ny zanak'Andriamanitra dia nitenen'ny Paoly le izy tao amin'ny Korinthiana 1:1 andininy voalohany tery ambony tery dia izao voasoratra hoe aoka anahakay ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Ny fitsipika amin'ny fen'ny zanak'Andriamanitra zany dia tsy ny fanafana amin'ny Paoly fa ninona? Fanafana an'i Kristy. Rehefa misy zavatra ataon'ny Paoly tsy hita teo amin'ny Kristy dia tsy tokony ho hita eo amin'ny zanak'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Jesosy moa dia niteny mianara amiko, izany hoe tafo fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Kristy no modely. Tsika tsy dia manana fitsipika amin'ny fe anatiny loatra hoe tsy mahazo manao an'izao hony, tsy mahazo manao an'izao hony, fa izay nataon'i Jesosy malalatsika dia azo atao. Dia mifanohitra amin'izay, izay tsy nataon'i Jesosy dia ahoana? Dia tsy azo atao. Izay no fitsipika amin'ny fe. Izay no mahatonga antsika tsy maintsy mijery tsara an'i Jesosy, tsy maintsy maninona hoe? Tsy maintsy manaraka tsara an'i Jesosy, tsy maintsy miombona amin'i Jesosy, tsy maintsy raha hiteny hoe manara ao maso akaiky. Ohatrany hoe iza moa tsika ny surveiller an'i Jesosy, fa mila fantatritsika tsara izay ao am-pon'i Jesosy mba tsy hahadiso lalana atsika. Averina matetika eto amin'ny asa fanompoana hoe mibanjana an'i Jesosy, manaraka tsara an'i Jesosy, manahaka an'i Jesosy, miaino tsara an'i Jesosy ary manao tsara izay asainy atao. Presizeko tsara, mibanjana tsara an'i Jesosy, manaraka tsara an'i Jesosy, miaino tsara an'i Jesosy, manao tsara izay asainy atao. Tsy hoe zara fa manao, zara fa miaino, zara fa maheno, zara fa manaraka, fa misy zavatra andrasana any aminao hoe tena ahoana ry zany? Miaino tsara, tena hoe manongila tsofina, tena liana ny amin'i Jesosy, tena hoe mahaliana anao zany Jesosy sy ny mombamomba azy rehetrarehetra mba hahafahanao tonga amin'izay. Mila fantatritsika koa fa rehefa miteny Jesosy dia marina sa diso ny zavatra lazainy? Marina, kanefa tsy voatery ho takatritsika eo no eo daholo ny zavatra lazain'i Jesosy. Zany rehefa miteny Jesosy dia marina ilay lazainy, marina izay lazainy, fa tsy miady hevitra amin'izay lazain'i Jesosy na tsy takatra androany ary. Izay ny hoe mifampitatana tsara amin'i Jesosy, miara-mandeha amin'i Jesosy isan'andro isan'andro ary amin'ny fotoana rehetra. Fantaro ary hoe inona nataon'i Jesosy vao nanomboka journée. Fantaro ao amin'ny teny hoe nanandrana fakapanahy ve Jesosy na dia kely fotsiny ary. Fantaro inona nataon'i Jesosy dia atao zany. Amen. Izay ny atao hoe mpianatra Jesosy, izay ny atao hoe manaraka an'i Jesosy, izay ny atao hoe manahaka an'i Jesosy, mitovy amin'i Jesosy. Nanandrana fakapanahy ve Jesosy? Inona zao nataon'i Jesosy vao nanomboka journée? Jesosy tsy nanomboka journée, tsy nialoava ny firesahana tamin'ny rainy, fa vao marain'alina izy dia lasa niataka nitokana tany anefitra, niresaka tamin'Andriamanitra. Izay izy vao nanomboka journée. Nanandrana fakapanahy ve Jesosy? Tsy nanandrana fakapanahy Jesosy, nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra Jesosy, fa tsy nanoty Jesosy. Tsy niditra tao anaty fakapanahy Jesosy. Jesosy sady tsy nanota no tsy mpanota. Raha zanak'Andriamanitra zany ianao, raha kristianina zany ianao, sady tsy manota no tsy mpanota. Tiafamafy ho an'i Jesosy. Nanao ahoana ny fiombonan'i Jesosy sy ny rainy?
andao hianatra amin'izany tsika ozy izy Jesosy ndray dia eto amiko za tsy manao izay sitrako fa manao izay sitrany eto amiko foana izy satria izay sitrany foana no ataoko andao tsika tsy hampanjaka ny nofo fa hampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra fantaro ny sitrapon'Andriamanitra dia mianara amin'izany amen niombona sérieusement na niombona tamin'ny mpahamatorana tamin'ny ray Jesosy tsy hoe rehefa tsarony dia miombona avereny hoe niombona matotra tamin'ny ray ny Jesosy niombona matotra zany hoe fifandraisana matotra ny teo amin'i Jesosy sy ny ray moa dia efa matotra Jesosy koa matotra fa tena hoe fa miantso ny tompo matotra ny fifandraisan'i Jesosy sy ny rainy amin'ny fotoana rehetra dia nifandray sérieusement tsy nanao ambany zavatra ny communion tamin'Andriamanitra Jesosy dia ny eo amin'ny soratra masina hoe ohatra ny ahoana ny toe-pon'i Jesosy toe-po manoloana amin'ny fahavalo rehefa nisy tsy nentina tao amin'ny mpianatra dia ahoana ny toe-pon'i Jesosy manoloana amin'ny mpanapaka manao ahoana ny toe-pon'i Jesosy manoloana ny didiny ray manao ahoana ny toe-pon'i Jesosy rehefa tsy nisy tsy nentina tao amin'ny mpianatra tsy nanameloko Jesosy fa nitondram-bavaka Jesosy nanoloana amin'ny fahavalo nitsiny Jesosy ny didy tany amin'ny testamenta taloha tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo manoloana amin'ny mpanapaka nanaja hierarchie Jesosy nanaja ny ambaratonga mpahefany Jesosy alleloia alleloia na dia izy ary ny fahasoavana dia nanaja ny ambaratonga mpahefany Jesosy ary manoloana ny didiny ray niombona tamin'ny ray Jesosy dia ny didiny ray dia nataon'i Jesosy avokoa ao ary hiverina kely eo amin'ny loha hevitritsika fa maninona no nomena avertissement mpino fa maninona ny Paoly nampitandrina na ny medidy anompino tao Korinto zao ny voasoratra miangona hiaratsy ny olona raha tokony hiangona hiatsara andininy fahafiry misy an'izay miangona hiaratsy ny olona fa tsy miangona hiatsara inona le miangona hiaratsy rehefa jerena dika teny version King James dia hoe misy olona tia mikonteste tia manohitra misy olona tia mifaninana manao challenge lasa toerana faninanana sy fiadian-kevitra ao am-piangonana lasa fomba fanao mpino tao Korinto misaotra an'Andriamanitra fa tsy ao Korinto tsika fa sao dia manaraka amin'ny fomba fanaony zareo lasa fomba fanao mpino tao Korinto no miady hevitra sy miady teny miteny amintsika toy ny tenin'Andriamanitra raha misy olona tia mikonteste tia manohitra tia miady hevitra tia mifaninana fantaro fa tsy fanaony zanak'Andriamanitra izany ny tenan'i Kristy na ny fiangonan'i Kristy dia tsy mba manana izany fomba fanao izany hoy Paoly alleloia alleloia ve zany sa alleloia zany ny zanak'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra dia tsy tia miady hevitra isika tsy nantsoina hifaninana fa isika nomena ny fanamasina sy ny esprit de discernement tsy misy tombony ho antsika ny fananana ny marina ao anaty ady hevitra fa mangina dia mitondra mbavaka ny hafa ny tokony ho atao alleloia inona ka ny antony adikevitra za marina za marina diso ianao ampiana kely fotsiny ka mba tiako hisokatra amin'ny masom-panahy ahita fa ahoana ny nataon'i Jesosy andao hiverina ao amin'izay nataon'i Jesosy isika indraindray nge tsy ilaina akory ny filazana hoe diso ny hafa loalika amin'ny forotra no andrasan'Andriamanitra fa anginana miampivavaka no ilaina izay mahatonga an'i Jesosy milaza mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho mianara amiko fa tsy misy fitsarana ny hafa aty amiko feno fanetretena lalina avy any anatin'ny fo aho ozy izy Jesosy Jesosy zany dia tsy masika maninona hoe Jesosy
tsy mifaninana koa izy satria izy mihitsy ny fahamarinana. Jesosy ny tanjona farany. Jesosy tsy hifaninana zany fa izy mihitsy ny tanjona farany, dia tsy maintsy hiafara ao daholo ny rehetrarehetra. Jesosy tsy manebaka ny hafa. Jesosy tsy mizesta, miezaka mandika an'ilay tsy mizesta. Jesosy tsy hoe inona satria manana ny marina. Sady tsy manala baraka ny hafa koa izy. Andaontsika anao modely an' Jesosy, hoy Paoly, izay tsy nanahafako an Kristy dia aza nahafa anahy. Jesosy no modely, avereny hoe Jesosy no modely. Fampitandremana no nomeny Paoly ny mpino tao Korinto satria miangona hiaratsy ny olona. Miangona hiaratsy. Inona le fanao mazatra tsy mety? Inona le antony nahatonga zareo nahazo fampitandremana? Korintianina voalohany toko faha 1 amin'ny andininy fa 7 sy 9 efa nivakiako teo fa averiko vakiana ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa voalohany indrindra, raha miangona ao am-piangonana ianareo, dia reko fa misy inona ny toyany? Ao aloha sakafo kely aloha ny baibolinareo, Pasteur Jao avy aloha teneny kely aloha reto fiangonana reto fa tsisy manokatra baiboly. Sakafo ny baibolinao. Korintianina voalohany toko faha 1 ny andininy fa 7 sy fa 7. Voasokatra ao ary. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa voalohany indrindra, raha miangona ao am-piangonana ianareo, dia reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba hinoko ihany izany. Miaraka mamakitsika ny andininy fa 7, fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho eo aminareo izay olona ankasitrahana. Miarana makitsika. Jerevy tsara. Fisarahana. Le fisarahana vokatry ny andininy fa 9 sy fa 7 teo. Fitiavana amin'ny contesté, fitiavana amin'ny miady hevitra, fitiavana amin'ny challenge. Dia lasa misy fisaratsarahana. Dia ao aorianan'ilay fisaratsarahana, dia rehefa miparitaka, dia lasa misy fitsitokotokoana amin'izay. Marina zany na any tokantrano io na any amin'ny sehatry ny asa io na eo amin'ny fiarahamonina io na mampalahelo fa na aty amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary dia misy zany zavatra zany. Ny vokatry ny fitiavana miady hevitra dia fisarahana. Rehefa te hiseho ianao hoe manana ny marina dia tsy maintsy misy fitsitokotokoana sy fisarahana. Miverenao amin'i Jesosy. Inona ny tanjona hiadika-hevitra? Inona le izy? Ny vokatry ny rehefa tia miady hevitra ny mpino dia tsy maintsy misy ny fisarahana. Dia avy eo teraka ny fitokoana, fitsitokotokoana. Paoly ny teny an'izany fa tsy zany. Misy fizarazarana eo amin'ny tenan'i Kristy na ny fiangonan'Andriamanitra rehefa tonga fanao ny fiadika-hevitra. Raha tokony mivory handray teny dia lasa mivory hiainy teny mba hiadiana hevitra. Firaisan-tsaina ny takian Jesosy tamin'ny mpianatra tao amin'ny efitra ambony. Fa tsy ady hevitra. Fiombonana, unité no nitakian Jesosy. Zay ny vavaka nataon Jesosy tamin'Andriamanitra. Fa tsy fisarahana na fitokoana na fitsitokotokoana. Zao zany. Fantaro fa possible mitranga ny fitsitokotokoana sy ny fisarahana rehefa misy tia miady hevitra. Fa inona le toe-po tokony hananana ao anatin' izany rehetrarehetra izany? Satria raha ohatra tsika hiteny fomba fanao tsy mety kanefa tsisy vahaolana dia lasa ohatrany hoe fibedesany ity. Inona le tokony atao? Inona le toe-po tokony hananana ao anatin'izany? Mazava loatra fa raha ny eno tsara tsika hatramin'ny voalohany
dia voalohany aloha zany a mila manana ny toe-pony Jesosy tsika zay aloha toe-pony Jesosy dia rehefa eo io dia milamina ny zavatra rehetrarehetra ao a avoay ny toe-pony Jesosy ka tsao ny fankasitrahan'Andriamanitra zay le hoe tsy maintsy ho aseho zay olona ankasitrahana le olona ankasitrahana ho jerentsika rehefa avy eo fa ny toe-po tokony ananana aloha anatin'ilay izy a avoay ny toe-pony Jesosy mity na dia ireo manan-kina ary tsika ve matatikanina ie manaotra zao tsika aloha rehefa tena vokiana fasafasy a amin'le somary tsy amivavaka kely iny a tena misy tsy misy fankahalana ireo olona tia miadevitra tsy manisy fankahalana amin'ireny olona tia miadevitra ireny zany ny toe-po takian Jesosy mamoaka foana ny toetra an' Jesosy tsy midina eo amin'ny nofo fa mamela mieloha amin'ny fotoana zay a ao anatina fiadikevitra ao anaty rehefa manoloana an'ireny ataoko hoe karazan'olona satria ilay izy lasa mivadika personnalité na fomba ahoana reny personnalité lasa hamantarana ny olona anankiray lasa ohatran'ny toetranao zany le fitiavana miadevitra dia manoloana an'ireny a tonga dia tsy midina eo amin'ny nofo fa mamelameloha amin'ny fotoana tonga dia miazona finoana foana amin'ny alalan'inona fieritreretana amin'ny alalan'ny fieritreretana madio tonga dia diovina foana ny saina mivavaka ho an'ny hafa mba tsy ho levona ny finoany ao a zay a ao anaty fitokoana sy ny fizarazarana dia eo no hita izay ankasitrahan'Andriamanitra ao anatin'ireny no ahitana ny vrai zanak'Andriamanitra izay mahatonga matotoko 5:7 milaza hoe aitsika tsy enjery io sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra Andriamanitra koa hony a tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana alleloia alleloia Korintiana voalohany toko 4:20 andininy 7:30 misy an'izay andiny tsoratra masina izay ao anatin'ny toe-javatra mitovy amin'izany ampisehoy eo aminao Jesosy avoay Jesosy ao a tonga dia avoay Jesosy izy ary le ankasitrahana Jesosy le ankasitrahana Jesosy lay olona ankasitrahana Jesosy irery za zao mba niandry tehaka teo dia tsy nisy aza mitehaka aloha fa andrasa aloha vetivety ny fankasitrahan'Andriamanitra dia hita teo amin'i Jesosy Matthieu 7:9 sy 7:12 Matthieu 7:9 sy 7:12 zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra ny lanitra ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny ary injao izy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako ny fankasitrahan'Andriamanitra dia nidina teo amin'i Jesosy a rehefa nanaiky izy hitondra ny vesatr'Andriamanitra alleloia Jesosy nanaiky hitondra ny vesatr'Andriamanitra Jesosy nanaiky hitondra sy hanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao mba hiombona ny olombelona amin'Andriamanitra amen amen na nanaiky Jesosy ho faty teo amin'ny nofo mba hampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra Jaona 8:29 nanaiky Jesosy mba ho lalam-pamonjena ahitan'ny olona an'Andriamanitra dingana roa samihafa ny fisitrahana ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ny fihainoan'ny voary raha teo amin'i Jesosy an Jesosy ao a dingana roa samihafa matitoko fa hitantsika teo aloha teo amin'le aiza izy teo matitoko 7 iny a fa rehefa nanaiky hitondra ny vesatr'Andriamanitra Jesosy a hitondra ny fahotana izao tontolo izao mba hampiombona ny olona amin'Andriamanitra dia notenenina izy a fa zanak'Andriamanitra dia malala an'Andriamanitra izay sitrak'Andriamanitra fa taiza kosa ny nahitana fa Jesosy no natao henoa ny voary
Matio 7:15. Matio 7:15 ny 5. Ny anaran'i Jesosy. Raha mbola niteny izy indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo, ary injao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako malalak'izay sitrako. Miseho ny fienoana izay ankasitrahana rehefa misy hevitra mivoaka na te hanakona an' Jesosy. Eo amin'izay ny idiran'ilay fitsitokotokoana. Ny fitsitokotokoana dia tsy maneho an' Jesosy. Inona le Matio 7:20 tao amin'ny tendrombohitry ny fiovantareha? Rehefa nentina hivavaka tany tendrombohitra ny mpianatra dia niseho teo izy, Eli, Mosesy, dia ozy izy Petera hoe aleo rangahy anaovana lay anankitelo eto tsika. Aleo nareo anaovana lay anankitelo. Ny anankiray any Elia, ny anankiray an Mosesy, ny anankiray an Jesosy. Lay anankitelo samihafa, fitsitokotokoana. Fa inona ny zavatra nisy? Jesosy nefa mivavaka mba ho hira ihany, foana ny fizarazarana. Rehefa teo tendrombohitry ny fiovantareha, teo Jesosy, teo Elia, teo Mosesy. Petera nametraka ny fitovian'izy telo lahy angamba tamin'ny alalan'ny tranolay. Fa Andriamanitra tonga dia nanafoana hoe tsisy fitsitokotokoana zany, tsisy hevitriza tokony ho hita fa Jesosy irery ihany no henoina. Alleluia. Alleluia. Andriamanitra tonga dia nampiavaka an' Jesosy, dia niteny amin'izay Andriamanitra hoe Jesosy no henoy. Ao anatin'ny fitsitokotokoana, aleo ny hevitry Jesosy no avoaka. Amen. Amen. Lay telo no nangatahan'i Petera ho natao. Midika fa misy fitsitokotokoana izany. Etsy Jesosy, etsy Elia, etsy Mosesy. Fa teo amin'ny fitsitokotokoana mihitsy no nampiavahana an' Jesosy. Tadio fa avelan'Andriamanitra mitranga ny fizarazarana sy ny fitsitokotokoana mba ahafahantsika maneho an' Jesosy, mba ahafahan' Jesosy miseho. Tsy isika no ilay ankasitrahana, Jesosy no ankasitrahana. Jesosy no natao aseho sy enoina. Tiafa mafy an' Jesosy. Ao anaty adi-hevitra sy fitsitokotokoana dia mampiavana no atao hoe zanak'Andriamanitra. Mitondram-bavaka no andrasana aminao. Alleluia. Tsy voatery manazava hevitra ianao, fa mitondram-bavaka. Mivavaka Jesosy mba ho hira ihany izay rehetra. Andaontsika hiverina foana ao amin'i Jesosy. Amen. Amen. Tsy tiany Jesosy ny fitsitokotokoana, tsy tiany Jesosy ny fisaratsarahana. Tena tsy tian'Andriamanitra io. Raha voninkazo Petera nanao trano lay anankitelo, tonga dia tsisy fitsitokotokoana zany, Jesosy ihany no tokony ho hitaka. Ao anatin'ilay adi-hevitra hita ve Jesosy? Eny mety hita. Ka Jesosy angeny teny an'izao. Fa hita ve Jesosy amin'ny alalan'ny toetrako sy ny toe-poko? Hita ve? Andao hianatra amin'i Jesosy. Andao hianatra amin'i Jesosy tsika. Amen. Enoko fa niresaka taminao zany afatra nomen'Andriamanitra atsika izany. Tsy nomen'Andriamanitra anao fa nazako raha mihinana an'izany dia mianatra amin'izany. Tsy tian'Andriamanitra ny fitsitokotokoana. Tsy tian'Andriamanitra ny fisaratsarahana sy ny fitsitokotokoana nefany dia tafiditra na dia ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fitiavana miady hevitra, miangona hiaratsy. Tsisy fahatsarana ao ambadiky ny fitiavana miady hevitra sy ny fitiavana manohitra. Mifaninana iza ny révélation farany. Zay koa mba manana vision an Jesosy atao e. Rehefa vision an Jesosy dia miaraka tsika. Alleluia. Alleluia. Andao tsika hiverina foana ao amin'i Jesosy. Jesosy nivavaka mba ho hira ihany izy rehetra. Iza misy an'izay teny izay? Jaona 7:20, ny 4, 1:20. Alovakitsika kely.
Jaona 17:11 ozy izy Jesosy ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho fa izy reto no ho eto amin'izao tontolo izao. Ary zao mankany aminao ray masinao tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao aho mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Tsy tokony misy fifahasamihafana eo amin'ny samy zanak'Andriamanitra. Aleloia. Tsy tokony misy fitsitokotokoana eo amin'ny samy zanak'Andriamanitra. Mety ny anaram-piangonana samy hafa fa Jesosy rangara ihany. Andao ny vision an Jesosy sy ny vinan Jesosy no apetraka ho ivo ao anatin'ny rehetrarehetra. Amen. Andao hianatra amin'i Jesosy, mianara amin'i Jesosy. Izay tsy nataon'i Jesosy kosa aloha aza atao. Amen. Amen. Izay ny tena Andriamanitra ao antsika androany. Aleluia. Andao tsika hitsangana, andao tsika hivavaka. Andao tsika hivavaka. Mety efa tafalatsaka tao anatin'izany tsika. Mety hoe tsy tafalatsaka tao anatina fitsitokotokoana sy fizarazarana. Inona ilay zavatra tsy nety teo? Fitiavana miady hevitra. Io manomboka amin'ny kely io voalavo iny, totozy iny, voalavo iny, totozy iny, dia eo dia manomboka miady hevitra. Mangamanga iny, fuchsia iny, violet iny, zavatra kely mampaninona anao moa na fuchsia iny na violet iny, na magenta iny na indigo iny. Teneniko mihitsy ilay zavatra mety tsy ho hainao. Tsy mampaninona izany fa loko daholo nefa ireny. Tsy mampaninona izany fa andao iray ao amin'i Jesosy isika. Andao ho iray ao amin'i Jesosy. Mety mitranga ilay izy avy amin'ny alalan'ny zavatra kely fa zao andao manomboka any amin'ny zavatra kely mihitsy dia tsy ho tia miady hevitra tsika. Any andao tsy tia miady hevitra fa rehefa tia miady hevitra dia misy fisarahana sy fitokoana. Dia lasa tsy mety nefa izany eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Aoka tsy ho hita eto amintsika izany. Atombohy any an-tokantrano, ho eto any amin'ny sehatry ny sekoly, ho eto any amin'ny sehatry ny asa, ho eto aty am-piangonana, aza sinana izany. Aoka ho fiombona-po sy fiombona-tsaina foana no hita eo amintsika tsirairay avy. Dia miombona Jesosy no ivo dia miaraka makao amin'i Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Amen. Ndao tsika hivavaka. Inona ny vavaka ataontsika? Mety hoe tia miady hevitra. Raha tia miady hevitra dia tenen'i Jesosy hoe manomboka androany Jesosy ampianaro aho tsy ho tia miady hevitra. Mety hoe tafiditra tao anatin'ilay fisaratsarana sy fitsitokotokoana. Jesosy manomboka androany hiverina hibanjina anao aho. Tsy misy clan tokony ho hita izany. Tsy tokony misy clan sy antokony olona izany aty amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Fa tokony partisan na mpiaraka amin'i Jesosy daholo. Lay anankiray ihany teo, Jesosy irery no hita. Fa tsisy hoe clan an'i Mosesy, clan an'i Eli. Fa Jesosy irery no hita farany ao. Mety tao anatin'izany koa tsika. Fa andao hifona. Jesosy fona aminao. Raha tany anaty clan. Tany anaty ahoana moa izany? Ohatran'ny hoe fomba anany hafa. Ianona kosa aloha marina e. Ianona kosa aloha diso e. Tsy tian'i Jesosy izany. Mampalahelo an'i Jesosy izany. Lasa miteraka fisarahana. Mety tsy tao anatin'izay koa ianao fa tao anatina resaka inona ilay izy? Fitsarana ny hafa. Tena tsy mety izany. Zareo efa tenenina foana fa zao fa molina tsy mety ihany. Fa namelohana ny hafa. Tsy mety izany. Jesosy rehefa nanitsy ny fiangonana dia ilay doktrinina nitsiny fa tsy ilay olona no nitsarainy. Aleloia. Dia tsika tsy natao hitsara n'iza n'iza fa andao hitondram-bavaka ny hafa isika. Amen. Amen. Dia andao tsika hiteny amin'i Jesosy hoe manomboka androany dia tena hijery anao zay hifantoka ao aminao zay hiombona ao aminao zay ianao ny modelinay. Andao ary tsika hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra noho ny amin'ny fotoana androany Jesosy. Misaotra ny amin'ny sekoly fitahim-panahy sy fanambinan-toetra. Androany dia nahitsinao zahay Jesosy ny amin'ny tokony hisehonao ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy tokony ahitana ny fieveranay, tsy tokony ahitana ny hevitray, tsy tokony ahitana ny fahamarinanay satria tsisy marina ty aminay. Fa ny rehetrarehetra dia ianao Jesosy ny fahamarinana, ianao ny lalana ary ianao ny tokony ho modeliny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mifona raha eo amin'ny anaran'i Jesosy raha niditra tany anatina clan, raha nyresak'olona, raha tafiditra tao anaty firesahan'olona Jesosy, mifona raha nanamelo
seloka ny hafa. Androany Jesosy dia miverina ao aminao a, mianatra aminao, tena hiaraka aminao Jesosy a. Anitsy ny fomba fisainako, anitsy ny fomba fiteniko, anitsy ny fitondratenako. Tsy anisy fitsarana ny hafa fa hivavaka ho an'ny hafa Jesosy a, mba hitoviza ny rehetra eo aminao. Fa tsy tokony hisy olombelona ho hita Jesosy, tsy tokony hisy olona ho hita, tsy tokony hisy anarana ho hita, fa enao irery ihany no tokony ho hita Jesosy a. Dia ampio ny kristianina tsirairay avy Jesosy a, mba tena hoe aneo anao a, mba hiombona aminao a, mba ahitany rehetra anao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana sy ny fampiombonana ny kristianina rehetrarehetra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy a, sitrano ny fo izay malahelo amin'izao fotoan'izao a, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafa mafo an'i Jesosy a, dia afaka mahazo toerana ianao. Ho tatazana ny fanatitra. Ny fotoanantsika dia rariva, isaky ny alarobia hariva manomboka amin'ny 2 sasany hatramin'ny 4 eo a, dia misy sekoly biblika ary hofaranana amin'ny intercession na intercession aloha mandeha dia sekoly biblika ny ray amin'izay. Ary amin'ny centre HVKL bypass efa nanomboka efa 2 volana teo eo izy io a, fa mbola afaka manomboka, afaka manenjika ianao raha ohatra ka androany ianao vao narehan'izany filazana izany. Mbola mahatra 2 volana eo ny école biblika dia afaka tonga ianao. Amin'ny 2 sasany ery amin'ny centre HVKL bypass raha tsy hitanao ilay izy dia afaka manontany andreny pasteur reny ianao hoe aiza ho aiza ilay toerana. Izay fotoanantsika alarobia hariva. Ny alakamisy kosa dia mbola tsy misy aloha hatreto ny fotoanany vavaka sy fifadikanana etsy amin'ny Shalom Antanimena. Isaky ny alakamisy zany dia tokony misy io fa hatreto aloha dia misy fandaminana kely dia tsy misy ilay izy. Ny azoma ao amin'ny tranom-pokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 zoma fanotronana io dia misy fotoana ao izay ahafahantsika tena hoe mianatra teny ary tato ato moa zany dia mifampitohy ny lesona zoma sy ny lesona sapotsy. Izany hoe aprisihana zany isika tsirairay avy mba ho tonga ny zoma hariva raha afaka ianao, sady tsy mirava alina be tsika. Izay ny tenenina tamin'ny zoma teo hoe mirava mazava tsika, mirava bonera. Mirava mazava dia tsy sahirana ianao mandeha mody rehefa avy eo. Ao zoma amin'ny 4 amin'ny tranom-pokon'olona dia ny sabotsy kosa ery amin'ny centre HVKL bypass manomboka amin'ny 2 sasany. Amin'ny 2 sasany ery amin'ny centre HVKL bypass Iavoloha. Dia izay fotoanantsika ny alady moa zany dia misy ny vondrombavaka eto Antananarivo tonga hatrany Fenerives tany ny vondrombavaka HVKL mission dia efa miparitaka be sud-est iny efa tena izy tena miparitaka be fa isorana an' Jesosy. Dia afaka manontany amin'ny pasteur ianao hoe reny pasteur reny reo arindreo izy daholo dia ty aloha ty koa izy hoe aiza ho aiza ny fotoana za mipetraka ary dia aiza ho aiza no akaika sy ny sisa dia atoranao izy. Raha tsy manana fotoana iangonana ianao, fa raha misafidy kosa moa ianao hoe anaraka ilay vondrombavaka dia arahaba soa arahaba tsara, tonga soa foana ianao. Amen. Zay ny alahady, ny alatsinainy sy talata dia eto amin'ity toerana ihany manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sy sasany. Aleloia. Zay ny fotoanantsika androany. Nandray zavatra ve ianao? Niresaka taminao ve Jesosy? Ao, anisan'ny anankiray ny tenen'Andriamanitra teo ndao hiombona amin'Andriamanitra ampahamatorana, ataovy sérieux, ataovy matotra tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ve ianao matotra tsara? Jesosy sady mandehandeha zany Jesosy inona reny ataoko loka Jesosy tahio ny zanako, tahio ny rentrée scolaire. Fa anisan'ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika, tsika rehefa miresaka aminy dia matotra be. Tena hoe hiresaka amin'Andriamanitra zany zay misy lalitra. Tena hoe andrasan'Andriamanitra tsika rehefa miresaka aminy dia matotra be. Hoe tena mba sérieux zany ianao miresaka amin'Andriamanitra fa tsy tiako ny tomobile iny Jesosy, iny koa
iny koa na izy arakaka hoe inona ihany ara ny tena midira ao amin'ny efitranonao mangingina dia miresaha aminy tena mifampiresaka tsara dia mieno anao izy dia mamaly anao. Amen na tain'Andriamanitra tsika dao tsika hitsangana isaotran' Jesosy ny afatanterahany fotoana androany asandrato ny tananao dia mivavaha ianao isory isy ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka ny amin'ny fahafahanay tonga teto. Misaotra Jesosy ny amin'ny nanomezanao anay teny. Misaotra ny amin'ny nanitsianao anay. Misaotra ny amin'ny namerenanao anay ao amin'ny lalana tena izy Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanafahana tao anatin'ny fitiavana miady hevitra. Misaotra ny amin'ny fanafahana tao anatin'ny fitiavana manana ny marina. Fa manomboka androany izay dia hitondra-bavaka ny hafa. Manomboka androany izay dia hitazona ny finoana amin'ny alalan'ny fieritreretana madio. Manomboka androany izay Jesosy dia hianatra ao aminao. Manomboka androany izay dia ity anao, anaraka anao. Jesosy tahiony tsirairay avy izay hiatrika ity larobia androany ity. Tahiony ny lakamisy. Tahio tsirairay avy izay hiatrika zoma sy sabotsy ary ny alahady. Apetraka eo am-pelantananao tia moady ity Jesosy aoka Jesosy tena tsisy ho tafasaraka aminao izany. Aoka tsisy fitsitokotokona sy fisaratsarahana fa mba ho tena iray aminao zahay Jesosy aoka tena hoe hifanome voninahitra ny samy zanak'Andriamanitra. Aoka hifanompo ny samy zanak'Andriamanitra. Aoka tena ho hita eo aminay Kristy. Aoka tena hifaly amin'ny fampiasanao ny hafa izahay. Aoka tsy hitsiriritra ny hafa izahay fa aoka hifanome voninahitra satria samy tenanao izahay. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ny teny, mankasitraka ny amin'ity journée ity, mivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy izay anjara tokony ho an'ny tsirairay dia aoka ho tonga isa-tokantrano izany amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka koa ray amin'ny anaran'i Jesosy izay toetra tsy mampahazo aina anao ato amiko sy ao amin'ny tsirairay dia mba ho hita izany androany ka hiala amin'izany ny tsirairay handray fanapa-kevitra hiala amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hita ianao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka amindra fo aminao. Ananatra ny tavany aminao anie Jehovah ka anome anao fiadanana. Hitako fa mahazo aina eo aminao Andriamanitra. Hitako fa ho tsapanao amin'izay izany hoe fisian'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny fisianao izany. Tsy hanao vazivazy ny fiombonana amin'Andriamanitra intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena kely ny eo akaikinao hoe ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao hoe dia mihoatra lavitra noho ny fisiko. Dia mitody indray amin'ny namana hafa dia tenena izy ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisiko. No fisianao. Amen. Zarao ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoa izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoa izao antsika rehetra. Amen. Fiadanana tompoko amin'ny zoma zany.